LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tsy tokony hisy ny fanavakavahana amin'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika hoy ny syndicat mpitsara eto Madagasikara izay natanteraka fivorim-be androany. Maro hoy izy ireo ny minisitra sy tompon'andraikitra ambony voatontonona amin'ny resaka kolikoly avo lenta ka tokony andrainy andraikitra ny rafi-pitsarana mandray an-tanana ny raharaha. Ekorotana manomboka ny alahady ho avy izao ny toetry ny andro manerana ny morontsiraka Madagasikara. Manoloana ny fisian'ny rivo-doza Eminaty raha ny nambaran'ny meteo. Antombony erin'ity rivo-doza ity izay vinavinaina hiditra an-tanety ny talata izao. Voalohany sy eto Madagasikara nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atelier Loban izay toeram-piofanana mahakasika ny fikojakojana ny fiarakodia sy ny herinaratra momba ny industrie. Fiara-miasa ny gouvernement sinoa sy ny gouvernement malagasy no nahafana nanatanteraka izany. Nahitana fatin-jazakely nisy nanary atao amin'ny commune Antsenakely Antsirabe maraina eo raha ny fanadina ataon'ny BMH tany an-toerana. Zazavavy kely izy io ary natao tao anaty sachet mainty kanariana teny amin'ny sisin-dalana. Maresaka iraisam-pirenena tafakatra 7 amby zato ny maty noho ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany agoavana tany Brésil araka ny tatitra farana anavoaka ho Mali. Mbola iamafy ny rotsakorana any an-toerana araka ny vinavina. Nadidinina vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia tsy tokony hisy ny fanavakavahana ny fampiarana ny lalàna eto amintsika hoy ny syndicat mpitsara eto Madagasikara izay natanteraka fivorim-be tamin'ity androany ity. Maro izy ireo ny minisitra sy tompon'andraikitra ambony voatontonona amin'ny resaka kolikoly avo lenta eto amintsika ka tokony andrainy andraiky ny rafi-pitsarana mandray an-tanana mahakasika izay raharaha izay ka atao Andriatsilavo. Nandeo ny heviny mahakasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena ny syndicat mpitsara eto Madagasikara taorian'ny fivorim-be no tanterahana teto Antananarivo androany. Angatana ny siny fanadiadina mangarahara. Angatana ihany koa tsy hisy tsindrina baiko avy amin'ireo tompon'andraikitra voasaringotra ka mety hanodikotona ny tena marina. Maleo tena tanteraka ny fitsarana ka tsy ho fitaovana hitakina tombotsoa manokana. Ankilan'izay, nanamafy ny SMM fa tsy tokony hisy ny fanavakavahana amin'ny fampiarana ny lalàna na iza na iza. Ny olona anankiray rehefa voahentsika dia misitraka ny atao hoe présomption d'innocence. Azonareo ve? Rehefa misitraka an'izay izy izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra mahakasika azy. Azonareo? Fa ny any zavatra angatahako tsy ho azy rery ihany, tsy izy rery ihany no minisitra nanana tantara. Atoka hoe tantara le izy teto amin'ny fitsarana, teto amin'ny tany sy fanjakana dia aleo mba tsy misy hoe ry ihany no enjehana na iry ihany, be da be zavatra famangofango ao anatin'ireny zavatra ireny. Tany-tandalantsika na ny gouvernant na ny gouverné dia sur les mêmes pieds d'égalité dia aleo ny lalàna sy izay instance compétente no andray ny andraikiny manoloana an'izay zavatra izay. Tsy tokony ho ahitany-po ny mpitondra amin'ny fametrahana izay ho ministry ny fitsarana hoy ny eo anivon'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara ka mety hiteraka zavatra hafa any aoriana. Amin'ny mararaha-pitsarana azy tsy kilala ho anjaza fa tokony mazoky olona. Tsy mbola nahenona hoe ohatr'izao iny na ohatr'izao iny. Olona mahavoafehy manandalo an-tanatohatra ny asa tato anatin'ny asa-pitsarana hoe tiety ny juridiction de première instance, ny juridiction d'appel, ny cassation sy ny sisa nahita ny administration sy roa azy rehetra zany mba olona mendrika. Tsy hoe tsy mendrika akory mpitsara io sonjo ray loasa tsy ilozan'izay marary fa tsotra be le izy
misy olona miendrika ny atao hoe ministra, indrindrandrindra ministère de souveraineté le ministère. Azonareo ve? Dia zay zany no tiana itenenina fa hoe ekena hoe plein pouvoir ny eo anivo ny fiadidinan'ny république amin'ny fanononana izay ho ministra, fa manana mot à dire izy SMM hoe jireo le izy fa tsy atao zavatra entanimpo a, dia nainay sao dia mivoaka zavatra fahafa bre. Tsy aivina fivorimbe ara-potoana ho an'ny faritany Antananarivo no nitanterahana androany, izay atanana Antananarivo, Ambatolampy, Antsirabe, Ankazobe, Arivony Mamo, Miarinarivo ary Tirony Mandidy. Mbola isy ny fivoriana afaka na hevitra amin'ireo faritany ambiny manerana ny nosy ka amoahana fehi-kevitra anatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Nitondra fomba fijeriny manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao Dr Jean-Louis Robinson filohan'ny antokony havana tamin'ity androany ity faneho-kevitra mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra minisitra teo aloha ny fambangana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny marafandora raha tsika izay faneho-kevitra izay. Le scandale moa dia tsy misy foana ange ny scandale fa ny fahamarinana fotsiny sisany hoe mahaiza atraiza dia zay le manenjika foana raha tena manana an'le profo sy namany dia tokony hamoaka, tokony hitory, tokony takan'izany fa ny fiheverako azy tsy dia zavatra ny asa mitoy ihany ny bisikera tsy maintsy bisikera ihany. Lafa mavao hafa kosa indray dia korotana manomboka amin'ny alahady ho avy izao ny toetry ny andro manerana ny morontsiraka Madagasikara manoloana ny fisian'ny rivo-doza amin'ity raha nambaran'ny météo ao amin'ny tombony herin'ity rivo-doza ity ary vinavinaina hiditra an-tanety ny talata ho avy izao. Abraham Randriamanana. Ny tombo hery ary nivadika cyclone tropical ankehitriny ilay rivo-doza amin'ity ao amin'ny ranomasimbe Indiana raha nambarany avy eo anivon'ny meteo Madagasikara. Manodidina ny 520 kilometatra atsinanany an-talanona nisy ny foiben'ity rivo-doza ity hatramin'ny androany ariva izay mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana izay mahafaka 17 kilometatra isan'ora. Manoloan'izany miatra ankehitriny ny filazana fanairina miloko maitso ho an'ny faritra Nalanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitivinany ary Atsimo Atsinanana. Atafiakatra 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Manomboka amin'ny alahady izao dia efa hisy fiantraikany any an-dranomasina ity rivo-doza ity satria efa manantona antsika izy arak'izany hiteraka aliny rano vaventy ka hikorotana ny tontolo ny ranomasina any amorontsiraka Atsinanana miainga avy any Akapodambora ka hatrany Akapo Sainte-Marie. Vinavina nakasika ny Madagasikara ny talata ho avy izao ny rivo-doza amin'ity raha ny fanazavany avy eo anivon'ny meteo. Zotra miankandrefana izy zany hoe manatona amorontsiraka Madagasikara ka manambana amorontsiraka Atsinanana nosy ary ahina ny idirany an-tanety eo anelanelan'ny Toamasina sy Vohipena amin'ny talata 12 febroary ho avy izao. Amin'izay fotoan'izay izy mety hitombo ka anana tanjaka cyclone tropical Lentos na rivo-doza mahery vaika, izany hoe mety hitovitovy amin'ilay rivo-doza teo aloha zany, mety hitovitovy amin'ny Batsiray zany ity rivo-doza ity ny tanjany izay lazaiko izay satria mety anainga hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Ny alatsina iny kosa efa hita taratra any amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy ny rahona mialolalana ity rivo-doza ity. Vokatr'izay dia mila miomana fatratra amin'ny mety ho fabetsahan-rotsakorana ny morontsiraka Atsinanana. Mety hitatra taty amin'ny afovoantany aza moa izay orana somary miatoato izay. Arak'izany, tsy azo atao ny mivoaka an-dranomasina manomboka ny sabotsy alina ho an'ny morontsiraka Atsinanana manomboka ny amin'ny Kapodambora hatrany Taolagnaro. Manentana ireo mponina amin'ireo faritra nahazo filazana fanerina ny tompon'andraikitra naraka ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra iny fotsiny ho fisorohana ny loza mety iseho. Miisa 700 hatramin'ny androany ariva ireo namony endry raha toka 750 sy 707 ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Dumako raha nitatitra izay navoakan'ny BNGRC hatreto. 490 ireo trano fonenana difotry ny rano, 420 kosa ireo trano rava ary 12 ireo sima. Miisa 3 ireo faritra nahitana ireo namony eny hatreto 5 izany tao amin'ny faritra Aloatra Mangoro, 5 tao amin'ny faritra Analanjorofo ary 4 kosa tao amin'ny faritra Atsinanana. Nanohizantsika ny vaovao kosa indray dia voalohany eto Madagasikara nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'ny atelier Alobane izay toeram-piofanana
mahakasika ny fikojakojana fiarakodia sy ny herinaratra momba ny industria. Fiara-miasan'ny gouvernemanta sinoa sy ny gouvernemanta malagasy moa no ahafana nanatanteraka izany. Miantarandriana. Efitrano fiofanana manara-penitra, fitaovana maro samihafa ianarana sy anaovana fampiarana sy ny maro hafa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atelier Lobanina ety Vontovorona anatin'ny campus universitaire. Isan'ny atelier Lobanina lehibe indrindra aty Afrika ity toeram-piofanana ity. Maharitra 3 taona ny fiofanana momba ny fikojakojana ny fiarakodia sy ny herinaratra momba ny indostria atao aminy. Izany hoe mahazo mari-pahaizana lisansy izay mpianatra mivoaka. 7 ny isan'ny mpianatra afaka fifaninanana ary isantatra avy hatrany ny fiofanana amin'ity andiany voalohany ity. 12 eo amin'ny sehatry ny électricité industrielle, 20 eo amin'ny maintenance mécanique. Profny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta sinoa no nahatanteraka izao fametrahana fampiofanana manara-penitra izao. Tanjona ny amelarana hatrany ny sehatry ny fampiofanana eto amin'ity atelier ity. Le fanarahana tamin'ny atelier Lobanina amin'ny fanaovana diagnostika an'ilay fiara sy fanamboarana ny réparation zany. Fa amin'ny faharoa misy fanamboarana pièce mihitsy dia mamaly an'ilay teninareo teo hoe afaka mamorona fiara amin'izay zany rehefa afaka manao pièce mamorona pièce. Araka le isan'ny velorano hoe modernisation zany satria ny zavatra marihana le manuel n'izy teo zany ireo fitaovandreo tamin'ny teny sinoa fa ny mpampianatra malagasy ihany no nampiasa an'le fitaovana zany hoe efa ao le fahaizana fa le fitaovana efa mivoatra zany hoe le fitaovana taloha zany efa hain'ny mpampianatra eto amin'ny école polytechnique Vontovorona nampiasa azy fa na le vaovao ary na tsy teo ary le manuel tamin'ny teny sinoa dia hainy ny fanaraka nandray an'ireo fitaovandreo zany. Zava-dehibe ny fananana teknisiana sy injiniera manana ny fahaiza-manao ary ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena zany. Misaotra ny firenena Repoblika enti-bahoaka ny Chine ihany koa izay nanome tanana antsika ary tsapantsika amin'izao andro anohany izao fa ny fiara-miasa amin'ny firenena lehibe toa ny Chine dia maro lafo fa tsy mipetraka amina sehatra iray ihany ary isan'ny zava-dehibe eo amin'ny fanajana samy firenena sy fampandrosoana maharitra iarahana izany zavatra fatantsika androany sy tokanantsika androany zao. Tsetatsetatsiaritra kosa satria taona vitsivitsy lasa zay nitsika araka ny voalazana le matoa voalohan'ny université ny collège ny Tianjin izay nahafahana ary nahatsapana fa matoa lasa firenena mandroso sy matanjaka firenena sinoa dia miakina lehibe eo amin'ny fampianarana sy ny fampiofanana ny ahafahana natratra sy indrindra na sinoa toerana ho firenena matanjaka ankehitriny. Manentana ny nareo zanaka indrindra satria zava-dehibe ny fampiofanana fa zava-dehibe ihany koa ny fampiarana azy
amin'ny fiainana amin'ny andavanandro ary mino fa raha nitraiky fananany mpampianatra tsirairay avy tsy misy antony tsy ahafahany ny zanaka malagasy misehatra ary mifanindana misehatra asa ray manontolo izay mipetraka izay misy eto amin'ny firenena sy any ivelany. Mbola maro ireo fanatsarana apetraka ankoatra izay raha ny fanazavana. Atelier anazy dia afaka anaovana travaux pratiques. Voalazan'ny taliany sekoly teo sy ny président ny université fa raha eo amin'ny resaka fahaizana ny mpampianatra dia ampy tanteraka. Fa ny fampiarana azy no nametraka olana ho an'ny mpianatra. Izay ny isan'ny nanaovana ny tetavana fiaramiasa tamin'ny Sinoa mba ahafahan'ny mpianatra manao travaux pratiques amin'ny asa izay eritreretiny atao rapitso sy rafaka pitso ary mameno tsara ilay fampianarana zany. Azo lazaina hoe raha amin'ireo lafiny elektrika sy mekanika ireo zany azo heverina fa mefeno tanteraka ny fampianarana eto amin'ny université tena Antananarivo indrindra fa eto amin'ny polytechnique fa mikasika ny ingénieur amin'ny ankapobeny any atsoatsy efa isy ihany koa ny bibliothèque numérique izay hosokafana ho an'ny ingénieur ny bâtiment travaux publics izay ho ataon'ny fanjakana ihany koa ahafahany mameno ihany koa izay formation zay satria tsy voatery hoe fampiarana eny antsehatra ihany no ilain-jareo fa amin'io lafiny famoahana ingénieur io dia betsaka ny fahalalana izay tokony voizina amin'ny sehatra maro samihafa dia nisokafany io université bibliothèque numérique io dia nampy be da be satria afaka manao fampiofanana lavitra à distance miaraka amin'ireo école lehibe eran'izao tontolo izao amin'izay zany ny école polytechnique n'Antananarivo ihany koa amin'ny lafiny bâtiment sy ny travaux publics. Isan'ny dingana amin'ny fanatanterana ny velirano filohan'ny repoblika mikasika ny fampitomboana ny fampiofanana eto Madagasikara, itombony manam-pahaizana malagasy izao fisokafany atelier Lobanina izao, tanjona ny ahafahan'ireo mpianatra miatrika asa avy hatrany aorian'ny fiofanana tontolo-saina. Natomboka kosa ny fanonerana sy ny fandoavana ireo fananan'olona voakasika ny fanatanterahana tetika sa produire na ny projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo efa misy araka izany nahazo vola tamin'izany miantarandriana voatra. Isan'ireo nisitraka ny fanonerana avy amin'ny produire na ny projet de développement urbain intégré de résilience du Grand Antananarivo tamin'ny alalan'ny tetika sa PAPS atondra sain'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny fananantany ary evatsi ny banky iraisam-pirenena vola ity raim-pianakaviana ity. Mpamboly dia inona zany le hoe zavatra voakitika? Voly dia tany mamanay, voly mangazo eo amin'ny 4 hectares io na visitera voly mangazo nasorona no le tetika asa produire dia nasorona le mangazo. Ny fihetsem-po tamin'ny voalohany somary taitaitra ihany hoe nahoana ny tany no lavahana, nahoana ny taninay no alaina. Fa rehefa nandinika le programme amin'ny vory teo amin'ny fivoriana maro moa zany zay dia nahatazana ny hoe zavatra mety tetika asa mety asoa ny tany any aminay, ny commune any aminay sy mety isy tombontsoa ho azonay amin'ny farafaratiny hoe zavatra mba azonay amin'ny fanamboaran-dalana, fanatsarana ny tanàna dia ny resy lahatra zay fa hoe alao mandroso sy andohanaiky ny fanomezana ny tany ahafahana mampandroso ny tanàna. Any anazy zao zany zavatra tiako raha vao mandray le vola dia napiako fond, anaovako biriky mba metimety be na anaovako voatabia mety afahako mamelona ny fahatavanjanako. Miroso araka izany ny fanonerana ireo fananan'olona voakasika ny tetika sa produire tafiditra amin'ireo onerana ny voakasika eny amin'ireo toerana samihafa ataka ny toeram-ponenana mindran'ireo olona eo Andavamamba, toerany tobiany fotaka eny Arnarivo, Iroso tahaka izay ihany koa fanonerana amin'ireo eny amin'ny fefilomana morona andrendrano Ikopa sy Sisony izay ho amafisina. Araka ny antotanisa misy 12 ireo ahazon'ny fanonerana eo Andavamamba, eny amin'ny 10 ny ao Arnarivo, 17,700 kosa ny olona eny amin'ny dikiny Ikopa sy Sisony no isitraka izany. Nareo fa hoe onerana ny Antananarivo.
nanaiky tena nanaiky sy efa tsy nanaiky raha tsy nonerana le izy ny tena mampisalasala an'le olona sasany de fisalasalana ny hoe tsy izy kory le vola zay zavatra reny zany zavatra anankiray mampisalasala ary mana-pepo sy mana-kivy an'le olona hiditra satria le vola ela loatra atsapany tsy mahafantatra ny hoe misy procédure tokony arahana tokony azy raha fa hoe amidy ny taniny misy zavatra efa mba mitetitetika zavatra anao briky izy iva araky le teniko teo hoe ividy sady tsy miomba ny zavatra tena tian'ny tatsaha any aminay satria fitaovana anankiray entiny velona io amina aloha afa-po satria na voly eny voly ana manokana zany voly mipetraka eo amin'ny tanin'ny fianakavianako le izy le tanin'ny fianakavianako alainy tandrahana de afa-po teo amin'ny manao fitarainana raha tsy afa-po tamin'le fanomezana ana hoe mahazo manao fitarainana raha toka tsy mahafa-po fa tsy nanao fitarainana satria afa-po mandalo dingana maromaro ny famohana ny fanonerana io raha ny fanazavana ny antsony anatanterana sy anarahana izany ny teo anivony tetika sa produire mba ahafahana manafaingana ny fanonerana isan'izany ny fanaterana ireo mitota taratasy ilaina laza ihany koa izy ireo ny tokony anantonan'ireo olona tsy mbola nahavita ny taratasy momba ny fandraisam-bola mba anantona ny maître d'œuvre institutionnel et social ny tetikasa asa maro tsy ahivina no anatin'ny tetikasa produire isan'izany ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny fanadiovana ny canal C3 sy ny maro hafa tanjona ny anatsarana ny fiainam-ponakapeny asiatrehana ny loza maro tahaka ny tondradrano. Apetraka kosa ny stratégie européenne d'investissement mitetina 50 miliara euro ary ny fanampiana ahafahana mamokatra vaksiny adina amin'ny Covid-19 aty Afrika. Ireo nisan'ny tapaka nandritry ny fionana tampon'ny fahaenina eo amin'ny vondrona Europiana sy vondrona Afrikaine izay mitanterana tany Bruxelles. Gaeton Andriatsilavo. Apetraka ny paikady vaovao mitetina tany amin'ny 50 miliara euro ary aritra 7 taona anampiana ireo tetikasa nomanina sy apetraka aty Afrika. Atao lara-pahamehana amin'izany ny fotodrafitrasa pitaterana, ny nomerika sy ny angovo. Ireo rehetra ireo izay tsy maintsy anatin'ny fitantanana mangarahara sy tsy mitanila araka ny fanambarana ny voaka. Mifanindran-dalana amin'ireo ny fanohanana ireo tetikasa momba ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Anampy amin'ny famokarana vaksiny ARN messager aty Afrika izay vao nampahafantary ny OMS ihany koa Europa na eo aza ny fampanantenana nomeny fa hanolotra vaksiny tsy latsaky ny 57 tapitrisa dozy iadina amin'ny Covid-19. Ankoatr'izay, anetsika 527 tapitrisa euro ihany koa ny vondrona Europeanina anamafisana ny fanentanana amin'ny vaksiny, ny fitsinjarana ireo dozy ary ny fanofanana ireo ekipa. Na eo aza izany rehetra izany, mianto ireo firenena matanjaka afaka manampy any Afrika izy ireo. Isan'ny nanatrika ity fionana tapon'ny fahaenina ny vondrona Europeanina sy ny vondrona Afrikanina ity ny filoam-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony no mafisy ny faisan'ny lohalaharana ny sehatry ny angovo sy ny fitrandrahana ny angovo hafa na ny transition énergétique. Eo ihany koa ny fivoaran'ny toetrandro. Navery ny filoha fa mizaka mafy amin'ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ny ampahany amin'ny vahoaka malagasy izay tsy tompona andraikitra ny teraka izany akory. Nandraisan'ny filoha anjara ihany koa ny sehatry ny fitaterana. Niona manokana tamin'ny filoha ny Banque Européenne d'Investissement ny filoha. Mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara nanomboka ny taona 770 ny BEI tamin'ny sehatra maro toy ny fanamboarana ireo lalana an-drenivohitra, ny fanarenana ny tohadrano, ny fampidirana rano fisotro madio eto Antananarivo ary ny sehatry ny fitaterana. Tao Abidjan, Côte d'Ivoire tsy ahivina no nitanterana ny fivoriana ny tapon'ny fahadimy ny vondrona Afrikanina sy ny vondrona Europeanina ny taona 2020. Tahaka mazatra anaraka dokafatra isika melo ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa fehary. Balik pro 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 Balika pro jiro entintanana mazava tsara no sady azo manana finday. Pro Mbalik mamiratra no avoko. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde.
Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia mitombo ny mpiasa mahazo fiantohana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Maro ny antony manosika azy ireo hanao izany. Hitanina amin'ireo mpiasa ao anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ihany koa izany raha ny fanazavana Voray Ivry-Jaro. Nahitana fivoarana goavana ny salanisan'ny mpiasa malagasy misitraka fiantohana ara-pahasalamana tao anatin'ny 5 taona. Ho ana ivon-toerana misehatra amin'izay iray ito Andrenivohitra. Mandidina ny 1000 isam-bolana mpikambana vaovao. Maro ny antony mandrisika azy ireo, indrindra ny fahatsapana ny fahasahiranana rehefa tody fahasalamana. Raha ny fahitanay azy, hita fa efa manomboka s'intéresser, efa manomboka liana amin'ny resaka fiantohana ara-pahasalamana tokoa ny olona amin'izao fotoana izao. Araka ny fahitanany sy fahatsapana ny alafosany vidim-panafody angambany, ireo sakana tsy vola ihany ny sakana fa misy ihany koa ny resaka ara-tsosialy mihitsy, ara-psikososialy moa zany ny tenenana anazy, ary efa mitombo isa mihitsy ny olona ao anatin'ilay izy. Tsy mbola natokana ho an'ny rehetra ankilan'ny fiantohana ara-pahasalamana. Ankoatra ny sarany latsakemboka, tsy ampy ny fanitanana sy ny fampafantarana ny tolotra isan-tsokajiny ka antony mamparisarisa malagasy. Antony nandraisan'ny randrana sendikaly sy trano fiantohana iray ny fanamorana ny fampisitrahana fiantohana ara-pahasalamana ny mpiasa anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra. Fa noho ny fahitana hoe tsisy mijery mihitsiny reny mpiasa reny marefo nefa reny mpiasa reny isika amin'izao fotoana izao, ary zay mihitsy teny andrasana hoe amin'izao fotoana izao ny aretina mipotra foana atsika mbola tsy ho afaka mihitsiny amin'ny resaka valana aretina. Inona ny ataon'ny tompona andraikitra? Isany ao anatin'izany sy ny randrana sendikaly taitra hoe non, tokony mandray andraikitsika fa tsy hoe izara kely paracetamol na bombanina kely ery fotsiny zavatra maharitra ny mila omena, ary zay ny mila raisina andraikitra amin'anatin'izay. Androany no tontosa teny anivo ny afafi be horirika ny fifanaovantsony mpiara-miasa ny arahana izy ireo tamin'ny randrana sendikaly. Ankoatra mpiasa anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna indrindra miasa tiana. Misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny tolotra hanatsarana ny fiantohana ara-pahasalamana ny mpiasa malagasy, tsy hankanavaka araka ny votoatin'ny fifanaovantsony Androany. Tanora miisa 7 no navita fiofanana amin'ny fambolena sy fivipina ary nahazo atosika atao amin'ny commune Manandrina Omaly izay niarahana tamin'ny Formaprod sy ny commune Mena Ravelorson. Nomena tosika avy hatrany ireto tanora avy amin'ny commune Manandrina ireto taorina ny fahavitany fiofanana nomena azy ireo Omaly alakamisy 17 febroary 2024. Tony fitaovana fambolem-bary sy zanakisoa avy hatrany dia natolotra azy ireo izany. Ny tanjona dia ametraka an'ireo tanora ireo mba hanana traikefa tsy tena hoe traikefa mitovy amin'ireny nianatra teny amin'ny université fa mba misy bagazy zany hoenti manana miatrika ny fiainany. Dia ny zana natao izao fiofanana izao hanampiana ny tanora 19 ka hatramin'ny 20 taona izay manam-pahavinonana. Ao ny misy nefa niteraka, ao ny efa misy manambady moa ny sasany fa ny taona moa zany no nametra an'ilay izy dia niazahana niraisina izay tanora nanana fahavinonana. Ary rehefa vita ny fiofanana tsy hoe rehefa nahazo an'ilay fiofanana zareo dia mandeha ho azy amin'izao fa ny tanjona hoe dia tanora manana ho avy dia misy ny tantsoroka, misy ny tosika avy amin'ny Formaprod dia mena tosika ireo tanora ireo hoentiny mampiatra ny fiofanana izay nataony noratoviny tanatin'izay 3 volana izay. Natsapa ireto tanora ireto
tombony lehibe ho azy ireo izao fanomezana fifanana ny arana tamin'ny mpanoana sy ny komina manandrina rehefa hiditra amin'izay sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay. Vokatra lehibe azo tamin'ilay izy zany misy akony tsara tonga aty aminay satria nanome fianarana ho anay zany mpampiofana nafahanay nafantatra tsara kokoa hoe ahoana ny tena fomba fiompiana kisoa na manatavy na mampiteraka sy ny fikarakarana anazy hatramin'ny farany. Nampianarina anay na fomba fikarakarana provandy raha zany raha ohatra ka hoe ao an-trano ianao ny karakara dia mividy ny akora sy mampiasa ny akora natoraly ampiasaina aminazy raha ohatra ka tsy te hividy efa vita. Dia izay koa tombony anankiray. Nianarana atao daholo na ny fanaovana vaksiny ny rehetrarehetra izay momba azy rehetrarehetra mihitsy zany mandra-pivoakany. Nisy fotoana zao zany niompy mihitsy ny justa hoe tonga dia hoe nividy dia niompy dia izay eritreritry ny saiko fotsiny nanaovako anazy dia tsy misy tombony ilay izy satria tsy hainao na mandanjalanja sakafo ny tokony ampiasaina aminy. Raha ohatra hoe hanindrona anazy ianao dia tsy maintsy maka veterinaire anao anazy ohatrohatr'izay. Dia zao zany afaka matoky tena tsara mihitsy hoe ianao miatrika anazy hatramin'ny farany. Ny tombony mahay zavatra sy mahay teknika. Raha taloha zao tsy dia vokatra ny vary dia raha le teknika zao ny arana dia vokatra be izy. Efa nananjana mihitsy izay. Hita be ny fitombony. Nandritra ny famoahana ireto tanora eto amin'ny komina Manandriana ireto izay navita fiofanana avy hatrany nozaraina atosika izy ireo. Natao izao mba hitsinjovana sy hanomezana asa ho an'ireo tanora. Nisy andiany maromaro tao satria dia nisy ny fiompiana akoho ohatra tomantoto lava, toy ihany koa ny fakana nofo ary ny akoho gasy no hatsaraina. Nisy ihany koa ny fampianarana ireo ankizy ireo momba ny resaka fambolena legioma, dia ny ankoatr'izay dia ny fiompiana, ny kisoa, dia nisy ihany koa ny teo fambolena moa zany dia ny fambolem-bary, fianaram-bolovary. Ankehitriny dia nivoaka ny andiany teo amin'ny resaka fambolem-bary sy ny fiompiana kisoa. Dia nomena tosika ireo ankizy ireo avitsy zany fifanana zany, nomena tosika ahafahany mihoatra mandeha amin'izay fifanana zay tahaka ny hoe ny biby kisoa dia nomena zana-kisoa mba ahafahany miary. Teo ihany koa ny ireo mpamboly-vary, ny anatra fambolem-bary dia nomena ny sarculeuse, ny angady ary ny masom-bolo moa zany mba ahafahany izy ireo mihoatra n'izay fambolem-bary zay. Tsy hijanona treto ny fifanana omenan'ireo tanora eto amin'ny komina Manandriana. Efa maro izy ireo navita fifanana. Tsy ho ela hisy ihany koa ny fifanana eo amin'ny sehatry ny ara-pitantanana iarana amin'ny mpanona sy ny komina mba ahafahany izy ireo mitantana ny tosika omena azy ireny. Ny komina Belambo distrika Vohimara ny komina voalohany navita ny drafitra sapapandrosoana eo anivon'ny faritra Sava. Androso amin'ny fanatetarana izany izy ireo ankehitriny ary nidina ifotony ireo teknisiana ho fanohizana ny asa. Gaetan Andriatsilavo. Nateo aza ny fisiany valanaretina COVID-19, totoza soamatsara ny fandrafetana ny drafitra safapandrosoana ho an'ny komina Belambo, distrika ny Vohimara, faritra Sava. Isan'ny mampiavaka io drafim-panajariana io ny famaritana ireo tetibola, ananganana ny tetikasa ao anatin'ny 10 taona. Maro be zegny laharam-pameha kanefa ndraiky ny tegna bazy aminay ato moa fa maro tanora tsy ampy le tragnom-pokon'olo zay. E koa moa ny école isa fokotany zay iadidianay ato tsy ampy koa. Magnaraka moa sorogna ny fitondram-panjakana moa napetraka amin'ny gouverneur zay ny rafitra fampandrosoana ny lala. Amin'izao manangasanga zegny zareo zegny hiditra aty amin'ny commune Belambo zegny handrafitra ny lala. Nefa na dia zegny mangataka fitondram-panjakana zegny hagnantosika hengagna dia hengagna hipaka any amin'ny fokotany bifiagna zegny lalagna zegny. Manana rena voajanahary maro i Belambo. Tafiditra ao anatin'izany loharano natoraly ao Andapy, vinavinaina atao toeram-pitsangatsanganana. Toerana mamokatra ihany koa ny commune. Ary manampy betsaka amin'ny fananganana fotodrafitrasa sy ny asa atao rehetra ny fikambanam-behivavy, izay nanamafy fa tsy ny andro ny valomaritra ihany no iasana ao an'ny fampandrosoana. Miasa lalagna zay avy amin'izay misy tady vola ataonay zegny mifagnampy amin'ny fagnamboarana amin'ny école fokotany Ambodimanga. Zegny fataonay viavy eto amin'ny fikambana.
mentany zay misy tady vola ka ataonay zegny mbola magnampy tosy koa zegny amin'ny fagnamboarana ny école satria ny écolenay zegny tegna roboka be zegny afa mampalahelo zay loatra ary soragna ndre zegny namangy nitsidiky zay aty efa misy jiro ny renivohitry ny commune ary mbola hitarina izany raha ny fanazavana hitarina ihany koa ny toerana misitraka rano fisotro madio zahay zegny efa navita ny risque tamin'ny fagnanaovana sekoly satria mangala boiron ary fagnanaovana tragnony hôpitaly tragnony dokotera ny risque zahay vehivavy miaraka amin'ny commune nagnitanteraka le fagnanaovany zay tragno zay tegna be kokoa zegny le anjaranay vehivavy agnatin'le asa fampandrosoana agnatin'ny tanàna manantena araka izany ireo mponina fandrosy ny commune raha tanteraka ny dafitrasa fampandrosoana ny fampandrosoana izay angatana hatrany ny fanomezany tanana sy ny fandraisana anjarany ny tsirairay avy vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia tratrany velam-pandriky ny mpitandro ny filaminana ao Toliara ireo bande de 8 mpanao fanakanana amin'ny alina ao an-toerana voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny raika namony ainy dia mitratra ary roa kosa mbola tafaporitsaka ary mbola karohana amin'ny zao Cool TV Toliara lavony balan'ny polisy eto taptanana ny Toliara ny lehiben'ireo bande de 8 raha toa ka azo sambelona ireo namany dimy hafa ny roa tamin'izy ireo kosa tafatsoka vokatry ny fiarahamiasa amin'ny andro masom-pokon'olona ao amin'ny fokotanin'ny Antanina renina no nahazahoana ny roa tamin'izy ireo tokony ho tamin'ny 3 ora sasany maraina teo am-pikasana anakana siklopos teo Andolombazaha ireto olon-dratsy ireto no saro ny mpitandro filaminana raikitra ny fanjevona zany teo amin'ny toerana Andolombazaha io ka valolany teo toerana nitazana tamin'ny voalohany roa lavidavitra ny toerana fanjevona ary roa tia ampidirana n'ilay toerana fanjevona teo ampovoany teo zany no nisy ilay fanjevony polisy roa efadahy nanakana fo sambotra teo aminao moa zany izy efadahy zay nanakana isan'izany ny lehiben'ny zareo ny efatra kosa afaka nandositra dia niditra tao anatin'ny simetiera tao anatin'ny fasana tao zany ireo polisy sy ilay lehiben'ny jiolay anankiray hitarika ny toerana misy n'ilay namany zany marihana fa zareo dia natratrarana fitaovam-piadiana mahery vaika reo hitantsika reo rehefa tafiditra tao anaty simetiera nefa le polisy ilay lehiben'ny jiolay miaraka taminy dia nanararoatra avy hatrany tonga dia nandositra ilay jiolay tao anatin'io fasana be dia be io zany ity jiolay tia dia jiolay efa raindama indimy migadra izy io ary tafavoaka foana moa zany dia manohy ny asa ratsy izay antsoina hoe lalàna anarany rehefa tsy nety nijanona izy miandro moa maizina izy afaka andositra voatery tsy maintsy mitifitra ny polisy ka dia maty sitradrany ty jiolay raindany izay lehibe an'ireto bande de 8 reto miezaka manova paikady hatrany ny mpitandro filaminana raha nambaran'ny komisaira ahafahana miady amin'ny asa fanakanana amin'ny alina sy ny fanafiana eto Toliara izay nampitaraina ny mponina tatoato manararaotra ny fahatapahany jiro izay isan'ny olana teto Toliara ihany koa ireo jiolahy ka isan'ny nampirongatra ny tsy fandriampahalemana isan'ny tena nampirongatra ny asan'ny jiolahy tatoato koa aloha ny fahatapahany jiro lava reny satria ao anatin'ny aizina mihitsy zareo manararoatra manao fanakanan-dalana indrindra moa amin'ny alina satria lavalava ihany ny fahatapahan-jiro taontsika tatoato dia araroatrin'ireny jiolahy reny ary isan'ny mampanano sarotra ny asan'ny mpitandro filaminana ny aizina satria zareo efa mahafantatra ny toerana anaovan'ny asa ratsiny ny mpitandro filaminana zany dia manenjika fotsiny arak'izay tokony ho izy ihany dia sahirana zany teo amin'ny fanatotosana ny andraikitra mikasika ny fitandrona ny fandriampahalemana amin'izay fahatapahan-jiro lavareny zay kanefa na izany na tsy zany dia ilayntsika ny fifanampiana ary zay eto amin'ny polisy-pirenena dia manome toky fa hiezaka hatrany ampandra ny fahalemana eto amin'ny tanàna Toliara satria tsy misy toerana ho an'ny jiolahy eto amin'ny tanàna Toliara irariana hatrany ny tohizan'ny fifanomezan-tanana amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo andro masom-pokon'olona ahafongotra ny asa ratsin'ireo jiolahy tatoato maro ireo voaendaka sy voaratra eto taptanana ny Toliara na dia mbola takariva aza ny andro
Nahitana fatanjaza kely nisy nanary teny amin'ny afoko tany an-tsena kely Antsirabe io maraina io raha ny fanadina izay nataon'ny BMH tany an-toerana zazavavy kely izy io ary natao tao anaty sachet mainty ka nariana teny amin'ny sisin-dalana. Elana tsiny melo amety sary manafitoana anatin'ity fanadadiana ity Akolo TV Antsirabe. Olona sendra nandalo no nahatsikatra fa misy zavatra hafahafa mifono sachet mainty ary norakofana lamba izay nisy nanary tamin'ny sisin-dalana teto amin'ny fokotany an-tsena kely Antsirabe. Lalana miazo an'Andramamafana. Rehefa nosokafana ny tao anatin'ilay sachet dia hita fa zazara voateraka. Mbola niaraka tamin'ny tadipotrany no hita vady tao. Tokony tamin'ny 7 ora maraina teo eo no nahitany ireto nanatro maso izany. Nandalo zay dia hanao bulletin de naissance eo amin'ny commune. Dia rehefa nandalo zay dia ozy ilay namako ty hoe hitsika ozy izy ohatra misy olona hitsy anaty sachet. Dia ozy izy hoe aiza ho dia hoe io. Dia rehefa avy eo ozy izy anareo dia ozy izy hoe tsy izy ho io. Dia hoe izy ozy izy io. Fa jerozy lohalika kely mitsangana kely dia nanantona moa zay dia mbola tsy sananokatra fa ozy izy hoe tsa izy io dia jerena ohatra makarakara kely le inona ty le lamba dia io fa nitranga le tongo keliny dia niantso an'le zareo hitsy amin'ny WC hitsy moa izy anay ozy izy anareo dia rehefa avy eo ozy izy tsa hitako ozy izy dia teo anay zany dia lasa tany tonga dia tany amin'ny BMH ty namako ty. Tonga teny toerana avy hatrany ny BMH sy ny mpitandro filaminana nijery ny zavaniseho ary fantatra nandritra ny fanadihadiana fa zazavavy kely ity nisy nanary ity ary efa tonga volana afaka ny ana tsara fantatra ihany koa fa andro alina ny nanariana azy teto. Mety halina ka efa tonga volana izy zany tokony efa velona raha navela ho velona zay fotsiny ny tanana ny olona hoe alao velona le zaza fa tsy ariana satria misy olona zao tsy miteraka ana mitady zaza ny atsika ariana vonoana indray sady eloka le izy eo anatrehan'ny fitsarana. Mampalahelo sy mahonena ary marary ny aina ho ireo renim-pianakaviana izay sendranay nandalo teto nahita ity trangy ity. Tokony tsy manao an'izao ny reny raha samy olona reny mba marary tondrana ny folovolana zay. Mampalahelo le izy. Zay zany anisan'ny malahelo daholo mijery le izy. Tsy mbola nahita aloha, tsy mbola. Fa vao zao mba nahita ohatrin'io. Zao mijery zao anay dia marary fonay satria anay mareny anay dia mba manan-janaka koa zay fa zay tsy manao mahafoy zanaka atao ohatr'izao zany. Araka izany dia ao anatin'ny fanadihadiana ho an'izay navandoza ny mpitandro filaminana ary ilay zazarano kosa dia ho alevina eny am-pasambahiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miombana amin'ny tranga tsy fandriam-pahalemana ny antony mampirongatra izany sy ny vahaolana mahakasika izay ny fandarana ankitsi-po izay rahanao eto amin'ny Akolo TV anio alina aorianany fampalalam-baovao arahoariny sombiny amin'izany. Ary tia ny zavatra miseho zao tato ny vakitrano amin'ny etoandro izay indray ho anay izay manana sécurité amin'ny alina dia ny etoandro indray zao no matetika nisy tatoato. Matetika aloha trano lay midy gadana zay efa ampitaina amin'ny vahoaka foana aza atao amin'ilay misy gadana iny ny tranonao fa tokony hoe idina milakile vasety sy ny karazana satria reny foana ohatran'ny milaza amin'ny mpangalatra hoe tsy ato zay fa vakio ny tranonay. Ny faharoa dia tatoato koa aloha resahana fa misy koa ny fangalarana varavarana. Raha varavarana mivony varavaranao dia misy manainga fotsiny dia lasa na varavarakely na varavarambe zany koa iainana. Zay ny amin'iny fa raha ohatra indray ho amin'ny lafin'ny mahavictime anay de roa satria zay mihitsy zao no matetika ny voadaroka eny an-dalana iny rehefa mitondra taratara fidiana. Iny indray dia noho n'ilay zavatra tsy voafehy araka ny voalazako misy rafitra tsy mety kely amin'ny fahazahoana azy mitobaka be ilay izy ny mpivarotra afaka mivarotra daholo ny isan-kelakela-trano piesina moto kotleta sy ny tariny iny ny tena hitanay ary fantatray atokisana mihitsy fa mahatonga n'le izahay mpampiasa indray ny victime satria endahan'le moto eny aminay taloha ny mpanendaka raha ohatra ka haka zavatra aminao manambana izy dia ameny safidy ianao taty aoriana nefany tsy manambana izy fa vonono mihitsy aloha ianao zay vao raisiny ny fanananao. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra 17 amin'zato amin'ny maty noho ny tondra-drano sy fihontsahan-tany agoavana tany Brezila araka ny tatitra faran'izay mivoaka omaly mbola iamafy ny rotsakorana any an-toerana araka ny vinavina. Fanadina. Creuser à la hâte, sans relâche
Toy ny fandivenana ny maty no nitondra-drano sy fihotsahan-tany goavana atao Petropolis. Mitombo hatrany ihany koa ny razana hita faty ary tafiakatra 7 zany. Araka ny tatitra farany nivoaka omaly fa 7 febroary. Raha ivererana ny zavanitranga tany an-toerana. Nikijan'orana atao Petropolis ny alan'ny talata sy alarobia ary nitarika fihotsahan-tany goavana. Araka ny tarehimarika, mihoatra ny rotsakorana azo amin'ny Petropolis mandritra ny volana febroary. No nirotsaka tany an-toerana nandritra ny ora vitsy. Tranga izay tsy mbola nisy tany an-toerana hatrizay. Nahatratra 2 metatra sy 3 ny avon'ny rika nitsofoka tato aminay raha toka 20 hatramin'ny 30 santimetatra zany hatrizay. Hoy ny ray mpianakaviana iray. Kely arak'izany ny fanantenana ho an'ireo tsy mbola hita popoka. Saingy manony asa fikarohany hatrany ireo mpamonjy voana manodidina ny 500 hetsika. Mbola iamafy hatrany ankilany rotsakorana ny an-toerana araka ny vinavina. Antony anairan'ny tompony andraikitra isana ambaratonga ny azy ireo ho mailo amin'ny fikarohana ataony eo any koa ny mponina mipetraka amin'ireo faritra voakasika ejery-toerana azo antoka kokoa. Et averti que de nouvelles alertes pouvaient être lancées à tout moment. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ty ankatrano nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.